Miarabatsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana ho aminareo ny fahasoavana. Raha niditra izao tranon'Andriamanitra izao sika dia mety niompeo tamin'ilay marary hoditra nanatona an'i Jesosy ka manao hoe raha mety ianao manadio aho. Dia toy ny Tompo amintsika tsiraray avy na ray aman-dreny ianao na zanaka na zoky na zandry ny teny manao hoe mety aho madiova ianao. Ity andro ity dia andro manokana ho an'ny fitandremana sy sika avoakan'Andriamanitra eto amin'ny Efitsekema isotro fitiavana. Tononona amin'ny hoe alahady ny ankonana sy ny taranaka. Raisina anafaranatsika ny ao amin'ny Jakoba toko fahadimy, Jakoba toko fahadimy andininy 17 hatramin'ny 17. Jakoba toko fahadimy ny andininy 17 hatramin'ny 17. Raha ny soramandry eny ambony eo amin'ny ambony ny andininy 17 indrindra dia milaza fa izany andin-tsoratra masina manoloana antsika izany dia afatra natolotra ho an'ny kristianina azo pahoriana. Mitodika amin'ny kristianina izao teny izao ary raha mpifanandrifiana amin'ny antom-pivoritsika manokana dia mitodika amintsika ankonana na fianakaviana na taranaka kristianina. Ny voambolana hoe ankonana dia tena voambolana ara-baiboly izay ilazana indrindra ny miaramonina ao ambany tafitrano, ny iray trano, ny mivoaka sy miditra ny tokonam-baravarana anankiray maray tsy hariva. Izay ny atao hoe ankonana. Mety hoe ny iray aman-dreny sy ny zanaka ary izay taiza ao an-trano zany. Ny hoe fianakaviana indray ara-baiboly dia anondrona ireo iray fiaviana na iray tanindrazana mety manana sotoavana iraisana koa. No hoe taranaka ara-baiboly dia ireo zay namakivaky ny tantara nanana fiandohana mitovy ao anatin'izany ny voambolana hoe Genesis, nanana fiandohana mitovy mamakivaky ny tantara ary mbola voazona mandraka ankehitriny namakivaky ny vanim-potoana. Ireo dia voaboanga ao anatin'ity fotoana ity ny antsonantsika ankonana mety ny mpiaramonina ao anatin'ny trano, ny antsonantsika isam-pianakaviana araka ny voalaza teo mety iray fiaviana, iray tanindrazana manana sotoavina iombonana, ny taranaka ny ainga tany aloha be tany mety tsy hitanao tsy fantatrao anarana akory, mety voatonona anarana eto ihany fa namakivaky ny tantara sy ny vanim-potoana ary mbola voazona mandraka ankehitriny izany fiombonana izany. Mitodika amin'ny ankonana, amin'ny fianakaviana, amin'ny taranaka kristianina ity soratra masina manoloana antsika ity ny Jakoba toko fahadimy andininy 17 hatramin'ny 17. Ireto no afatra ry havana: ankonana, fianakaviana, taranaka, feno vavaka. Ny faharoa, ankonana na fianakaviana na taranaka feno fifankatiavana. Ary ny fahatelo, ankonana, fianakaviana, taranaka feno fahamarinana. Ireo no afatra ampombaina antsika amin'ity fanompompivavahana ity. Ankonana, fianakaviana, taranaka feno vavaka. Ataoko hoe tranom-bavaka ny tranontsika. Fianakaviana, ankonana, taranaka kristianina. Indrindra ny andininy 17 hatramin'ny 15 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe misy azo pahoriana va eo aminareo? Aoka izy? Misy faly va? Aoka izy? Misy marary va eo aminareo? Aoka izy? Ampaka ny loholon'ny fiangonana ary aoka hanositra dililoazy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy.
ary nivavaka ny finoana dia amonjy ilay marary fa ny tompo anangana azy raha manota izy dia avela ny elony. Ankonana na fianakaviana na taranaka feno vavaka, tranom-bavaka ny tranony. Amin'ny fahoriana dia mivavaka izy. Amin'ny fifaliana feno hira fiderana ny tokantranony. Amin'ny tsy fahasalamana dia miantoraka amin'Andriamanitra, mifandray amin'ny fiangonana izy miantso ny olona mba hivavaka ary mamaly izany vavaka izany ny tompo Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mahafinaritra tokoa ny mahita ankonana feno vavaka ary mahabe fanantenana ny mahita fianakaviana tena miazo an'izany sotoavin'izany hoe kristianina isika hatramin'ny ray aman-drenitsika taloha tany ka mandraka ankehitriny eny mandra-piavin'ny tompo voazon'izany. Ary mahafaly indrindra ny mahafantatra fa maro ny zanaky ny fiangonana tena taranaka kristianina, taranaka mpitandrina, taranaka kristianina, tsy mbola very teny an-dalana na makivaky ny tantara ny maha-kristianina azy. Izao no fampandiniana ho antsika tonga miatrika ity fotoana ny ankonana fianakaviana ary taranaka ity. Mety hoe feno varavarakely ny tranonao, azonao an-tsaina angamby zany. Mety hoe feno voninkazo ny tokotanitsika hatrany an-trano, tsara koa zay. Mety hoe feno voaloboka, mahafinaritra zany. Mety hoe feno inona koa, feno vola, saika tsy teneniko fa niteneniko ihany. Fa ny tsara indrindra akoatran'izay mety fahafenona amin'ny voninkazo, amin'ny varavarakely, amin'ny vola, amin'ny zavatra samihafa sahoadino, fa tsy maintsy tokantrano feno vavaka ny tokantranontsika. Amin'ny fahoriana mivavaka, amin'ny fifaliana feno hira fiderana ny tranontsika, amin'ny tsy fahasalamana aza misalasala manatona an'Andriamanitra ary miantso ny fiangonana mba hivavaka. Aza donoina fa mitodika amintsika kristianina ity soratra navelan'i Jakoba ity, miantso atsika mba hanana fiainam-bavaka mitohy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny trangan-javatra eo amin'ny fiainatsika. Mety efa manana fotoam-bavaka raikitra isika fianakaviana ny atokantrano any, fiaraha-mivavaka isan'andro. Mety mbola tsy manana an'izany, mety nisy ihany teo aloha fa ny atokely no ny antony samihafa. Mety misy manao hoe ataovy ao ny ianareo e. Fa amin'izao dia manafatra antsika ity soratra masina ity araka ny Jakoba 5 andininy 7 hatramin'ny 5. Feno hivavaka ny tokantranontsika, feno hivavaka ny ankonantsika, feno hivavaka aoko feno vavaka ny fianakaviana, aoko feno vavaka ny isa taranaka. Ny faharoa ry havana dia miantso atsika izao andiny soratra masina izao mba ho ankonana ho fianakaviana ho taranaka trano ny fifankatiavana, feno fifankatiavana. Amin'izay ambaran'ny soratra masina eo amin'ny tapany voalohany andiny ny 9 dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana. Ny hoe mba ho sitrana dia ny hoe mba hiana ao anatiny famelan-keloka ny tsirairay. Ny fahasitranana lazainy eto dia ny famelan-keloka, mifampivavah mba ho sitrana, mifaneke eloka ianareo. Tsaroantsika ny tantara anankiray eo amin'ny soratra masina voalaza ao amin'ny Luka 5:12 ny amin'ny fifandraisan'ilay ray aman-dreny sy zanaka. Naka ny anjara lovany ilay tondrotsika hoe zanak'adala ary dia niriry sy nandany izay azony tamin'ny filibana samihafa. Fa noho ny farany rehefa niosina tamin'ny kisoa izy
dia nody ny sainy ny soratra masiny ka nitodika tamin'ndrainy izy nody tany an-tranony izy niteny tamin'ny rainy manao hoe raiko efa nanota teo amin'ny lanitra sy teo anatrianao aho tsy mendrika tao hoe zanakao izay lay endrika mibaribary ny fiakeny fifanekena eloka eo amin'ny ankonana na fianakaviana na taranaka mila manana zany fahasahiana zany sika manoloana ny trangan-javatra izay mety nampisaraka na nampisy raharao tao amin'ny fihavanana misy mila manana zany fahasahiana miaiky ny fahadisoana manoloana ny ray aman-dreny zany ny zanaka na tsy matahotra ilaza fahadisoana eo anatrehan'ny zanaka ny ray aman-dreny ray mpianakaviana elabe atsy teto aminareo miaiky ny fahadisoako aho tonga azao ray sampitiavana ko izy raha manao izany reny mpianakaviana tsy hita hoe ahoana sy ahoana ho atokantrano rankizy rivady malala inty aho miaiky ny tsy fahatanterahako za le ohatrany kizitina mandreraka be anareo iny tsy tanterake mamela izany a no fambolena indray fifankatiavana ahatonga ny ankonana sy ny fianakaviana ary nisa taranaka ho trano ny fifankatiavana mifaneke eriko ianareo mifampivavah mba ho sitrana ianareo manana fahasahiana hilaza fadiso aza zatra miana hoe misy olona ao anatin'ny fianakaviana de mpiziriziry fotsiny fanomezam-pahasoavana ananany ary misy olona mifonana tsy diso azy de mifanena eo reo de falifaly eo sika mifanambomboatra eo hoe izy zany mihitsy onga ifony zany tsy manaiky diso io fa isika tsy diso no aka ifony na koa hoe ny zatra marina de miaramonina mimpandevitra fony mba hampivadio indray ny tantary nde ianao lay tsy mahay mandevitra mba handevitra nde ianao lay tsy manaiky diso tsy iziriziry intsony ovay ao amin'ny tompo ny fomba fiainatsika isanankonana fianakaviana taranaka amboleo indray ny fifankatiavana amin'ny alalan'ny fahaizana miaiky vadisoana ary amin'ny fifampivavahana mba ho voavela erika ny tsirairay ary iaina ny famelan-keloka ny isa tokantrano sy isa-pianakaviana isa taranaka aza menatra miaiky fahadisoana tsy enatra zany fa fandrindrana fihavanana fambolena fifankatiavana tsarovy araka ny taridalana dinika mariazy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara de mampianatra mazava manao hoe eo amin'ny fitaizana ny taranaka sy ny zanaka nomen'Andriamanitra tsy marina foana ny ray aman-dreny ary tsy diso mandrakariva ny zanaka mety samy manao fahadisoana isika fa amin'izay indrindra no iainantsika ny soratra masina mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ny fahatelo ry havana ankonana sy fianakaviana taranaka trano ny fahamarinana miaina amin'ny fahamarinana koa satria voavela eloka ny tsirairay ao anatin'ny ankonana na ny fianakaviana sy ny taranaka de efa marina raha teo eo anatrihan'ny Kristy izy hoy ny tapany faharoa amin'ny 9:40 amin'ny anaran'ny tompo ny fivavaky ny marina de mahery indrindra mitaky fahamarinana ny fiainan'ny ankonana sy ny fianakaviana ary ny isan-taranaka ianao ny aiky ny fahadisoana tsy tamin'ny ray trano ihany fa teo anatrihan'i Jesosy Kristy indrindra tena ndray ny fahamarinana raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky sy marina izy ka mamela antsika sy manafaka antsika manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra voavela eloka ny ray trano ny mpianakavy ny isa taranaka ary de miaina ny fahamarinana miaina ny fahamarinana tsy hoe voavela eloka fotsiny de falifaly fa mandeha amin'izay araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainany tsirairay de ilaozany zany araka zany ny laingalainga atao hoe vaventy sy madinika fa samy laingy zany eo anatrihan'ny tompo avy amin'ny ray aman-dreny avy amin'ny dada ho an'ny neny avy amin'ny neny amin'ny dada avy amin'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka avy amin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny ilaozany zany fa tsy ankasitran'Andriamanitra
ary tsy azahoantsika valim-bavaka. Ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Tsy hoe ny amaroantsika miara-mivavaka, fa ny fahamarinana ilay mpivavaka natokana tahaka ny Elias dia afaka niantso orana avy tao anatin'ny 3 taona. Mitsinjo ho avy zany. Diavana malala rehetra amin'ny tompo, be ny zavatra mate anova eo amin'ny fiainan'ny iray trano ankonana. Be ny zavatra mabe resaka tokony hovaina eo amin'ny fiainam-pianakaviana ary amin'ny isa-taranaka mipaka amin'ny firenena. Fa izao mila olo marina ao amin'ny ankonanao. Na iray aza tahaka ny Eli, mba ho tranon'ny olo marina ny tokantranontsika, mba hisy olo marina afaka hivavaka ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana ary ny taranaka. Mety hiteny anao hoe manatombo izay manana fianakaviana mpitandrina, tsia, tsy ho an'ny mpitandrina ihany, fa na iza manaiky ho amarinina amin'ny Jesosy Kristy, maty sy nitsangana tamin'ny maty, dia olo marina izy, ary manan-kery ny fivavahana ataony ho an'isa nankonana, ho an'isa mpianakaviana, ho an'isa taranaka. Mba ianao lay Eli ao amin'ny fianakaviana, lay marina ka mahery amin'ny fivavahana, afaka hitondra fiovana eo amin'ny ankonana fianakaviana na ny taranaka eny ny firenena. Mba ianao lay Eli mandravaka ny ankonana sy ny fianakaviana, tsy mitsahatra mivavaka ho an'ny tsirairay. Aza misy adonona fa tonony amin'ny anarany ny isan'ankonana ao aminao, tonony amin'ny anarany ny isa mpianakaviana, tonony amin'ny anarany ny taranaka indray mihira. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, tsarovy ary fa manomboka izao indray. Tenen'ny tompo isika mba ho ankonana fianakaviana, taranaka, trano mbavaka. Feno vavaka isika. Mba ho ankonana fianakaviana, taranaka, trano ny fifankatiavana, hifankaty, hifampiaky fahadisoana isika. Ho ankonana fianakaviana, taranaka, tena trano ny fahamarinana. Tsy hoe raha misy marina ray ao dia tsy handringana ny tompo, fandery, tsy ho anankiray ihany, fa isika rehetra dia andray ny fahamarinana avy amin'ny Jesosy Kristy efa namonjy antsika, iaina ny fahamarinana ka andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra manomboka ity andro animity. Ndeha ary raiso izany teny izany, ho fiainana isan'ankonana sy ny fianakaviana ary ny taranaka. Dia ho hitanao ny fahamarinana ny teny manao hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Amen.